Halleloia! Miarabantsika rehetra amin'izao andro maraina ny 7 ny volana Jolay izao. Tonga soa ianao eto amin'ny fandaharana anina sahaza, fandaharana mahafinaritra ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Mino aho fa androany maraina dia tahaka ny andro rehetra iainanao omba n'Andriamanitra ne ianao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ne eo aminao hatrany. Tiako zaraina aminao androany dia misy teny Jesosy Kristy izay mahakasika anahy foana io teny io. Fa fantatrareo ve hoe matetika tsika rehefa ohatra ka mivavaka dia indraindray ohatra ny hoe mameno taratasy na miteny tsika mangataka dia vita. Ohatrany hoe mameno taratasy hoe mandefa ilay taratasy dia alefa any iny aloha dia hita eo ny valiny. Fa izao Jesosy kosa ny teny zavatra hafa mihitsiny. Hoy izy hoe ao amin'ny Jaona 5:15, andininy 15, Jaona 15:15. Hoy izy amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy: tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Amen. Mahagaga zany. Ahoana ny fomba hitenenana amin'ny sakaiza tokoa? Ahoana ny fomba hanamboarana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny mahasakaizanao azy? Izany no hitantsika miaraka androany, no jerevantsika miaraka mihitsy ny androany. Aka ohatra ao anaty Baiboly jereo Maria, teo an-tongotry Jesosy Maria. Tsy nanao lisitra n'izay nangatahana izy, fa nipetraka fotsiny teo, niainy tsara. I Marta tsy hoe nanota, tsy nanota mihitsy Marta, fa somary lavidavitra i Marta satria be rehana, be zavatra atao. Hany ka tsy naka fotoana ny apprécier ny présence ny Jesosy. Hoe tsy naka fotoana zany izy hoe tena nakasitraka ny fisian'i Jesosy, fa naka fotoana izy hanompo an' Jesosy fotsiny eo. Rehefa zany namana zany dia ombianao fotoana ny namanao, miaino anazy ianao tahaka ny Maria teto. Izany indrindra ny nakasitrahan'i Jesosy an'i Maria. Fa tandremo ny fitenenana amin'i Jesosy toy ny sakaiza akaiky dia tsy manala na kely aza ny fahamasinany. Tompontsika mandrakariva izy, fa izao manova tanteraka ny fomba natonantsika azy ny mahasakaizantsika azy. Izany hoe tsy amin'ny tahotra, tsy amin'ny fombafomba, tsy amin'ny hoe amin'ny fahatahorana, fa dia amin'ny fahatokiana feno. Ary iza moa zany manao an'izany matetika eo anatin'ny Baiboly? Jerevy ny Salamo. Salamo amin'ny 4:7, andininy 4:20, Salamo 44:24, dia ampasahina be ilay mpanao salamo miantso azy hoe mifo azy, nahoana ny matory ianao tompo? Karazana ohatrany hoe endrika tsy fanajana zany. Fa izao fahatokiana lehibe izay mahasahy manambara ny marina na amin'ny fotoana manahelo aza. Fahafahana lehibe zany raha eritreretina tsara. Ka inona no atao amin'ny fiainana andavanandro ary? Ohatra izao hoe rehefa mifoha ianao, na mifoha ianao izao isa-maraina zany rehefa mifoha ianao, na après-midi na midi izay tianao, dia ohatra ianao izao eo ampisotroana kafe
dia teny mitsotra fotsiny Jesosy Jesosy misaotra anao amin'ity andro vaovao ity. Dia hitanao Jesosy ilay efa mieritreritra n'ilay zavatra hitranga amin'ity andro ity ary tiako ho lazaiko aminao meloha satria ianao sarobidy amiko Jesosy. Dia hitanao ohatr'izany ny fomba firisanao aminazy. Tsy ilaina ny teny be dehibe ary tsy voatery hoe any am-piangonana foana ianao no miresaka aminy, fa ianao fotsiny araka ny maha ianao anao amin'izao maraina izao, izay mizara ny fifalianao tsotra miaraka amin'ny sakaizanao dia Jesosy Kristy izany. Ka omeko torohevitra ianao rehefa mifoha ianao izany isa-maraina, alohan'ny akanao afinday, alohan'ny zavatra rehetra dia teneno any ny zavatra telo anankitelo reto. Ray inona ny indrasanao amin'ity andro ity izay mety mavesatra ho anao angamba, ary fanontaniana anankiray apetraka ho aminy mba hiara-mandeha aminao izy. Dia hitanao fa mila masahy ianao teny anaziny izany dia anova ny zavatra rehetrarehetra izany. Omeko vavolombelona anankiray ianao amin'ny fomba fataoko manokana rehefa iona amin'ny olona na rehefa misy zavatra alehako dia tonga dia resako Jesosy hitanao misy an'ity zavatra ity dia inona ny sitraponao, tena aoka ianao elo lalana anazy Jesosy dia ndao miara ataontsika io. Ohatr'izany ny firesako amin'i Jesosy. Dia rehefa avy eo tena hitanao hoe tena tonga dia misosa ho azy ilay zavatra ataonao. Dia izany mba atoroko anao androany, izany ny fifandraisana akaiky miaraka amin'i Jesosy Kristy tomponao. Halleloia. Dia rehefa ohatr'izay dia miresaha aminy aloha voalohany ianao, toy ny amin'ireny sakaizanao ilazany ny andronao ireny ampifaliana alohan'ny angatahanao zavatra. Tsy diso ny mangataka satria Jesosy mihitsy manasa antsika anao an'izany hoe mangataha, fa aza velanao hoe fangatahana fotsiny no ataonao na lazainao aminazy. Dia izao rehefa avy miteniny amin'ny tompo ianao, rehefa avy miresaka aminy ianao dia maka fotoana mangina kely na 2 na 3 minitra, satria ny sakaiza dia tsy mila miteny foana fa mila miainana koa. Dia ohatran'izao no matetika amalian'ny tomponao ny valiteniny dia matetika tonga amin'ny alalan'ny hevitra iray izay tsy nieritreretinao akory, na hoe amin'ny andin'ny teny anankiray ao anaty baiboly izay miverina ao an-tsainao, na fiadanana feno mameno ny fonao tampoka. Ary izay zavatra lehibe jereva tsy maintsy misy fiadanana feno ianao mameno ny fonao. Amen. Izany ny fomba firesahanao. Jesosy efa miteny hoe sakaizana ianao ary tsy tiany hanafenana zavatra ninina, ary ianao koa aoka raisinao sakaiza Jesosy aoka ianao ifandray akaiky amin'ilay tomponao ifandray akaiky amin'ilay namanao Jesosy Kristy ny anarany. Alleloia. Andaontsika hiaraka hivavaka. Jesosy misaotra anao amin'ny fiantsonanay hoe sakaiza. Ampianaro izahay Tompo hiresaka aminao amin'ny famarinana, tsy hoe amin'ny teny voafetra, tsy hoe tahaka ny rentsinjery reny, fa tena tony amin'ny olona sarobidy aminay tokoa, satria ianao dia sarobidy aminay. Manomboka amin'ity maraina ity Dada dia atolotra anao ny androko, atolotra ianao izay andrasanay, atolotra ianao izay mavesatra aminay, ary indrindra mahatoky anao izay fa ianao dia hiarandeha aminay amin'izany rehetrarehetra izany amin'ity andro ity. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Ary
bitoa fa nakasika anao zany teny zany a fakafako lalina ary azadino fa tsy soa efa niantso anao sakaizana tiany ianao ary izany sakaizana zany a tena fidèle izy ary tsy manary anao izy ary na de mandeha miarako ny fahafatesana ary de eo akaikinao eo foana izy ary ninaranao de mihoatra amin'ny mpandresy satria izy no mitazona anao amin'ny tanany ankavanany raha ohatra nakasika anao zany a zarao amin'ny namanao zao afatra zao ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao a amin'ny andro rehetra iananao a de toetra andro lava ohatrany Jehovah ianao. Docteur Ina Telesphore ihany a ampitiavana be dia be.